Salamadoleo andawara hanao fintim-baovao ndray isika amin'ity vidéo manaraka ity. Ka ireto manaraka ireto no fitindina amintsika ato anatin'ity vidéo ity. Rehefa niato tao anatin'ny volana maromaro ny fanamboarana autoroute dia miroso izany amin'izao fotoana izao. Olom-boafidy ny filohan'ny Repoblika afaka mihona amin'ny vahoaka, afaka manolotra foto-drafitrasa, tsy misy olona hanakanany zany. Lalam-pirenena fahasiviny camion iray no trapanankanandalana ary voarobany 720 tapitrisa ariary. General Richard Ravalomanana tsy voakorontana ny lalana amin'ny fehiny fifidianana ho izy. Ary ny farany volana firaisankina nitory fanondroany teny amin'ny seni ary mitaky ny fanadihadiana. Ireo no fitinina amintsika ato anatin'ity vidéo ity. Ka manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany, azadiny manao komantaira ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny novantsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milike ny vidéo antsika ary azadiny toraka zanatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa amin'ny sisy tamatatagasy. Toy izao ny fanaovana azy. Sampendely sika fa vetrany tonga de vavany ndawary. Efa tamin'ny Desambra 2024 ny fametrahana ny vato fehizoro an'ilay lalambe migodina mampitohy ny talatany volonondry sy ny Toamasina. Izay andraketany orinasa Egyptianina Samkrit iray amin'ireo mahay indrindra any Egyptany. Mizara telo mazava tsara ny asa ka ny fanaovana lalana mirefy 20 km no dingana voalohany, 520 km kosa ny dingana faharoa sy fahatelo. Tanjony orinasa Samkret ny hanorina ny lalana mafy sy tsara ary mateza ary hita amin'ireo karazam-pitaovana avolenta izay ampiasain'izy ireo amin'izany. Mamoronasa ho an'ny tanora anjatony io fanamboarana lalana io ary tsy hijanona eo izany. Efa nanampy ireo mpianatra sy olona toditsy tsy fahasalamana ihany koa ity orinasa ity ary indrindra hanampy ny sehatry ny toe-karena satria vita ao anatin'ny adiny 3 izany hoe azo atao dona miverina Antananarivo sy Toamasina avaka kelikely eo. Marina fa amin'ny volana Jona ho avy io no hanao fitsidihana hijery fotony ny fizotra ny asa fanamboarana an'ity lalam-pirenena migodina ity na ny autoroute ny filoham-pirenena. Na mafisina fa tsy maintsy vita io asa io mandrapahatapitry ny fotoam-piasana. Io no fanazavany raha maro ireo olona izay mametra-panontaniana mahakasika an'izay autoroute izay satria efa elele ihany 2024 izany izay nanomboan'ity asa ity ka mbola tsy vita hatramin'izao 2024 izao satria efa misy roa taona be izao zany no mbola tsy nahavitana an'ity asa ity ihany. Ny manao zavatra moa tsy mora ary ny manao mora tsy zavatra ka dia eto ampiandrasana an'izay tena fizotrany'ity asa ity nivoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Nanao ny fanolorana ny fonjan'ny Toamasina ny filohan'ny Repoblika Andrina Rajoelina rehefa avy nidina ny hiona tamin'ny voaka ny Antala sy mananaravaratra tamin'ny iny faraparan'ny herinandro iny. Ankoatra io fanokafana ny fonja na prison haute sécurité io dia nitohy tamin'ny fijerena ny fivoarany asa fanadiovana ny lakan-dranon'ny mpangalana, fanolorana milina na ozinina fanamboarana savony sy fanaovana ranom-boankazo izay tafiditra anatin'ny tetikasa Adolf ary nanao fizahana ny fizotra ny asa fanamboaran-dalana ny lalana Jovena Ambalamanasy Saint-Paul ihany koa. Nolazainy filohan'ny Rajoelina nandritra ny fanolorana ny fonjan'ny Toamasina fa tokony natao ihany koa ny fitokanana ny Miami ny alahady lasa teo. Nahemitra anefa izany noho isika izay mbola ao anatin'ny fampilezan-kevitra sy izay tsy azo anaovana lalana mpitokanana ihany koa. Nanome fotoana nivoaka kosa ny filoha Andrindra Rajoelina fa hatao amin'ny 2020 Jona izao ny fitokonana any Miami. Nararoty moa ny resaka fa amin'ny maha-olom-boafidy azy no antony ananany zo mitsidika any faritra rehetra mihona sy mitafa amin'ny vahoaka sy manolotra ireo asa vita mba hisitihany vahoaka izany na dia anatin'ny fotoana fampilezan-kevitra aza. Olom-boafidy ny filohan'ny Repoblika afaka mihona amin'ny vahoaka, afaka manolotra foto-drafitrasa, tsy misy olona afaka anakanany zany. Oka zavatsara ny resaka hafa ny manolotra sy ny hoe mitokana izany dia misy plaque, misy anarana fa zavatra lehibe tahaka izao ve dia tsy ho atolotra sy ho ampiasaina, tsy mitovy izany ary tiako ny manazava an'izany ho hihatrany ny filoha. Nilaza ihany koa izy fa ny 20 Jona no hitsidika ny asa fanamboarana ny lalambe migadona na ny autoroute izay mampitohy ny Antananarivo sy ny Toamasina.
na mafisiny fa tsy maintsy vity io asy io a mandrapatapitry ny fotoam-piasany. Raha rana tsy fandriam-pahalemana indray ny harany fanafihana nataony dahalo mpanao sakan-dalana ny camion iray izay mandalo tao amin'ny lalam-pirenena fa sivy tao amin'ny komina ambony vohitry ny Antanamieva distriktany Morombemo ity loza ity no nitranga. Tratrin'ireo dahalo teo analankininina anelanelany Anarovolo-Drengatakatra sy milomboka ao amin'ny fokontany Analakely Sud ilay camion be. Dahalo telo lahy mitondra basy no nanao ny asa ratsy ka vola 470 tapitrisa ariary no voaroban'ireo. Raha ny angom-baovao dia nobanan'ireo tsy matahtody tamin'ny hazo be ny arabe ka tsy afaka nandingana izany ilay fiara. Taorian'izay no niroso tamin'ny fampiorohorona na raha nafandrobana ireo dahalo ireo. Fantatra fa any tompo fiara ihany io vola be io izay nokasaina hividianana vary. Ankoatran'ny vola be dia nisy entana vitsivitsy ihany koa no lasan'ireo dahalo. Camion nitondra entam-barotra avy any Toliara ho any Ambahikily io voatafika io hoy ny loharano vaovao izay voarehatrany. Manao fikarohana an'ireo olon-dratsy ireo kosa ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena tsy kely lalina ny ratsy ary tsy mitsahatra mitombo andro manalina ireo asan-jiolahy sy ny fanafihana sy ny maro hafa ka mila melamela hatrany isika rehetra amin'izao fotoana izao. Etsy andanin'izay mahakasika ny fifidianana noraisy ny filohan'ny teny miran-doholona General Sara Ravalomanina ny délégation SADC. Ramatoa Justine Florence Mumba no filohan'ny délégation tonga any an-toerana ary 470 menadahy izy ireo no vahiny ny lapany Anosikely ny farany herinandro lasa teo. Mazava ho azy fa ny resaka fifidianana sy vahoaka izay ho tanterahana amin'ny 20 Mey ho avy izao no votoaty ny fihaonany izy ireo. Novohitra tao fa tonga hanaramaso ny fizotrany izany izy ireo ary mbola tsy nisy aloha ny olana. Tsy voakorontana ihany koa ny lalana mifehy izany. Nanazava ny filohan'ny teny miran-doholona General Sara Ravalomanana fa nizotra tsara ny tety-andro fifidianana. Mandeha tsara ny fampielezan-kevitra ary samby mikasa izay ho maronisa ho eny amin'ny anteny miram-pirenena ny antoko politika rehetra. Aorian'izao fanaraha-maso izao kosa izany hoe andrasana ny vokatry ny fifidianana vao isy ny tatitra ataon'ny SADC momba ny mety ho tsy fahatomombanana hita eny amintsika rehetra eny. Hoy izy hatrany raha nanazava ny mahakasika an'izay resaka fifidianana izay. Mbola ao anatin'izay hatrany tsy nijanona tamin'ny fanaovana fanambarana ny tanisana ireo sokajana ho fandikan-dalàna mitranga mandritra ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao fotsiny ry zareo eo anivony vovonan'ny firaisan-kina fa tonga nametraka fitoriana teny Larobia mihitsy tamin'ny alalan'ny ireo mpisolo vava Maître Eloi sy Maître Ramaefasoa alovany aina. Ny tanjona araka ny fanazavana dia ny mba handraisany seniny andraikitra ka ampiasany ireo fahefana eo am-pelatanany hampiharana ny sazy voalaza ny lalàna amin'ireo zay nanao fandikan-dalàna sy ireo kandida izay nahazo tombony tamin'ireo tsy fanarahan-dalàna nisy ireo hoy hatrany ireo vonan'ny firaisan-kina. Ity zavatra ity moa efa hitantsika foana satria mazava ho azy fa ny vonan'ny firaisan-kina dia tafiditra ao anatin'ny antoko politika ampanohitra ny fitondrana izay mijoro amin'izao ka amin'ny mahampanohitra azy ireo zay dia zony feno izay miaro ny azy zay ary mananjo feno ihany koa izy ho sarotiny amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao na ho marina moa izany na tsy ho marina fa samby mananjo hanehony heviny ny tsirairay. Izay arano masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotra rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino manao komentera ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina andreny hevitra rehetra na voatsika video manaraka eo. Tsaroviny milike ny video antsika ary azadino torak zany hatrany miabony amin'ny antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny amsisy tombo gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.